mantra ny fanahinao. Amen. Voakisy fifandraisana aminazy ny tenanao. Manana fotoana ianao dia mba manana fotoana miresaka aminy. Izay ilay noteneniko teo hoe ilay mivavaka amin'Andriamanitra tsy tokony tsy amintsika mihitsy izany mbola tena izahay ilay tsy manana fotoana izany iresahana amin'Andriamanitra. Fa io zavatra io na ao an-dakozia ianao tsika vehivavy na ao an-dakozia ianao na eny an-tsena ianao afaka miteny miresaka amin'ny Jesosy foana. Za zao tena atsoriko mihitsy fa za rehefa ao an-dakozia tena mampiomehy be. Tsy maintsy milatsaka foana io ranomasika tsy tongolo mampilatsaka azy satria za miresaka aminy. Tiako tenena hoe tsy voatery amin'ny efitranoko. Mangina aloha za mangina za rery no ao an-dakozia. Fa nefa koa Jesosy tena hoe midira amin'ny efitraminao mangingina fa na manao rarara ianao rehefa miresaka amin'ny Jesosy ianao tena hainao mihitsy tsy mahay faninina Jesosy raha tsisy ianao Izay ilay mampilatsaka ilay ranomaso. Tena hoe izay tsy fantatro fa za ao an-dakozia koa tena ao mihitsy fanaovako azy ao tsy fantatro nareo fa ao. Mety ozy izy nareo hoe tsy matotra koa izany ao an-dakozia ve. Fa nefany tena ao mihitsy ny fotoana matetika maraina ao. Ka raha ohatra izany tsy ao ny resaka aminy dia aiza izany. Dia ao sady manao ny rarako miresaka aminy ataoko daholo alefako misy telekeza dia alefako dia ao. Dia sendra midina tapaka ny zanako dia ohatra manina koa nareo. Efa fatamota tio arina izay hoe mivavaka indray izy io. Azafady dia lasa izy mandeha nanona ary sakafo maraina io ndresaka. Fa izay tiako tenena hoe ny mivavaka izany tsy miandro hoe tsy maintsy etsy. Fa naiza naiza. Midina tohatra eto ianao rehefa tsy miresaka amin'ny olona ianao dia miresaka amin'ny Jesosy. Mandeha ianao mody dia miresaka amin'ny Jesosy. Tsy ho voatery eo foana io vadinao io iresahanao. Izy koa indraindray lehibe anao miheno anao miresaka tsy mijanona. Dia rehefa leo izy dia miresaka amin'ny Jesosy. Tsika vehivavy mantsy tena miresaka. Dia ilay lehilahy nefa mila fitsarana indraindray. Izy koa mety mba miresaka amin'ny Jesosy koa izy. Dia ianao rehefa dia ianao mihitsy izy mangina fa manina reto mangina eny. Dia aloha koa za mba miresaka amin'ny Jesosy dia mihirahira mankalaza ny tompo eo. Amen. Fikisantsika tenitsika mba tsy ho zavatra hafa no hitarika antsika. Teneniko zavatra nareo fa ty tena tsy haiko na efa voateniko teto izay fa hitanareo ilay resaka ampoule iny. Ilay hira ampoule tsy haiko izy nefa nihainao izy iny. Za zany nalefa ny anadako ampanambadiana ao amin'ny resaka ilay izy dia tsy nijery ilay izy izy mpandefa zavatra mampihomehy foana dia tsy nijereko tsy nampiraiky an'ala izy fa dia tonga pasteur miamatra hoe ianao ve efa nijery ilay ampoule dia tsy mbola nijery arivo io mbola tsy nijery ihany fa ilay pitsony tsy haiko fa voapendiko tapaka ilay izy dia nandeha teo izany ilay izy dia nefa izay efa mivavaka izay izany amin'ny entre an'izay fotoana izay dia mandeha eny an-dalana eny mare maseny dia lasa miran'ilay hira dia hoe hoay eo ohatr'izany izany dia mihitsy ohatr'izany izany ilay izy rehefa asianao zavatra hafa ao anatinao dia iny mameno anao indray mandeha mety zara tsy mihaino hoe eo dia nijery fa mety ny sasa niomana ohatr'izany fa tao anaty tomobile pasteur miama tsy niran'ilay izy fa za miran'ilay ampoule dia tena etsana tsy indray mandeha fa tena izay foana veo izay izany ilay hoe fokisy teniny ao anatinao fa tsy zavatra n'importe quoi tsy zavatra tsisy dikany ampoule dia mahafaly dia mampimety dia tena anatra mihitsy ilay izy fokisy tenin'Andriamanitra ny ao anatinao fokisy ny fahatsaran'Andriamanitra ny ao anatinao mba tsy isainanao zavatra hafa. Amen. Heureusement fa ampoule fa tsy zavatra tsarovy fa ny devoly dia mpangala teny. Raha tsy mandray ny teny tsara ianao dia misaintsaina ny zanandro aman'alina dia ny devoly no maka an'iny ao aminao. Izay ilay hoe tonga eto isika dia manao amen.
dia mandeha tsika dia voahetsy fotsiny tsika dia ina moa ilay toriteny tena indraindray adino a tena indraindray adino izay no mahatonga ny mpanompon'Andriamanitra amin'ny teny hoe avereno io teny io tonga ny an-trano anao dia avereno afaka kelikely raha eno ny radio fa miverinao foana io mba ho tafatoetra ao anatinao mba tsy hananany devoly fahefana ny teny izay efa ndraisinao mba tena hoe fiainanao ilay teny amen io teny io nefa mivoa anankiray anasitranan'Andriamanitra atsika io teny io ny voa anankiray anafahan'i Jesosy atsika amen nandefa ny teny izy mba hasitrana atsika ary nanafaka azy tamin'ny longony ny anjerana io teny io dia Jesosy io teny io amen dia aza avela hosongozony zavatra hafa ny teny aza avela hosongozony zavatra hafa Jesosy amen Jaona voalohany toko voalohany misy an'izany tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'Andriamanitra ary ny teny dia Andriamanitra izy dia tao amin'Andriamanitra tamin'ny voalohany izy no nahariana ny zavatra rehetra ary raha tsy izy dia tsy nisy nahariana izao zavatra izao na dia iray aza izy no simpiainana ary ny fiainana ny fanazavana ny olona ary ny mazava dia mamirapiratra ao amin'ny maizina fa ny maizina tsy nandray azy okontsika handray azy handray an'i Jesosy handray an'ny teny amen tao ny tena mazava izay mahazava ny olona rehetra tonga amin'izao tozo izao teo amin'izao tozo izao izy ary izy nanaovana izao tozo izao nefa izao tozo izao tsy mahalala azy okontsika tsy anisan'ilay tsy mahalala an'i Jesosy tonga tany aminy azy izy fa ny azy tsy nandray azy fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery miny fanahy masina ho tonga zanak'Andriamanitra dia izay mino ny anarany dia ireo izay tsy nateraky ny rana ny sitrapon'ny nofo na ny sitrapon'ny olona fa naterak'Andriamanitra ary ny teny dia tonga nofo kanonina tamintsika ary tanay mivoninay izy dia mivoninahitra miendrika ho tokana avy tamin'iray sady feno fahasoavana sy fahamarinana izy izay Jesosy ilay teny feno Jesosy ao anatinao feno teny ao anatinao rehefa feno teny ao anatinao dia mahita ny fahatsaran'Andriamanitra foana ianao amen amen Jesosy le tonga teny ny teny izay Jesosy no nampiavana antsika tamin'iray amen nanay kokapohana izy mba hiavana amin'iray tsika nanay kokapohana izy intsivy amin'ny telopolo izy mba ho sitrantsika amin'ny aretina rehetra izay karazana aretina rehetra nanay koa nasiana tsino ny lohany ozy izy mpanompon'Andriamanitra rehefa marary andoha dia manontany tena fa manina marary loha satria efa Jesosy nasiana an'ilay tsilo narary be ny lohany dia mila mitsika izany tena miaina izany hoe miaino ny teny mamaky ny teny miaina ny teny dia mamoaka n'io teny io amin'ny fotoana rehetra amen amen miaina sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra miaina vokatry ny fanahy masina amin'ny fotoana rehetra amen tsy hoe eto ihany eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra eto ihany ny hoe miaina vokatry ny fanahy ohatra hoe fitiavana izao dia eto ihany izay mivadiny fa voavoaka izay tsy izay fa naizanaiza dia tokony tokantrano fitiavana ny tokantrano tsirairay avy amen tokantrano moa resakantsika dia mbola lasa lavitra be tsika fa ao anatin'ny fankatoavantsika ny tenin'Andriamanitra ny tena iainantsika izany hoe sitrapon'Andriamanitra ao amin'ny tokantranontsika amen tokantrano manao ahoana ny ahorontsika tokantrano ahorona amin'ny vola ve sa tokantrano ahorona amin'ny fahafenoan'Andriamanitra sy ny fahafenoan'ny teniny sy ny fankatoavantsika ny teniny ekena misy tokantrano tena be vola be izy dia mieritreritra izy ireo hoe miadana amen fa mbola very koa izy tao izay nisy vola tao an-tranona izay fa tena ohatrany tsy nampatory tsy anay koa angambany hoe ilay vola dia tsy nampatory n'olona dia ohatrany asivo sachet tsara io vola asivo zao tsara io tsy mampilamina akory ke ilay vola
fa ny mampilamina reto dia Jesosy amen fa na tsisy volako ary dia mbola milamina ihany satria Jesosy amen Jesosy no mameno antsika efa nyteneniko teto zay efa nisy taona tamin'iray volana lasa angamba nyteny reto hoe ny pasteur miamma miaina an'ilay hoe tsy mandray karama amin'izao fa tsy manaitra anay ilay izy tsy nampiady anay ilay izy fa satria zay ilay hoe efa ohatran'ny efa manaiky ny fitondran'i Jesosy angambany ary rehefa manaiky ny fitondran'i Jesosy ianao dia manana solution avy Jesosy tsy ilay karama andraindrainao isam-bolana io zany hoe mila miasa mila zao fa Andriamanitra manana zavatra hafa mihitsiny izay tsy eritreretin'ny sainao ary tena nisy zavatra hafa tsy neritreretin'ny sainay mihitsy ny tonga tapoka amen nisy taona izay be calcul be tsy tety mihitsy ilay zavatra rehefa tapotapoka teo dia nisy zavatra tonga ho azy tapoka amen zay ilay hoe manaiky ny fotoanan'Andriamanitra dia manaiky ny fitondran'Andriamanitra fa mino anefa fa raha ohatra izay tao anatin'izay fotoana izay tena hoe nentina ny divana ny avinavonako izy ohatra hoe tsy lehilahy tsy izy mihitsy tsy izy vola hoentiny dia mety tsy izay ny zavatra azy eo amen fa tena mety hoe mikorotana mety hoe tokantrano mikorotana fa naninona satria nalahinay tao Jesosy fa ny volany nindraindrainay nindrasanay lalina amen daotsika tsy voafitaka tsy afaka manompotompo roa tsika fa na mamona na Andriamanitra dia izaho miteny anareo hoe mahaiza misafidy aleo Andriamanitra foana aleo Jesosy foana amen amen aoka ny tokantrantsika io tokantrano tsy ampitsoaka ny fanahy masina ny hoe mampitsoaka ny fanahy masina raha dia voamiditra indray dia miady ny sainana maloto tsisy finoana mihitsy ao atokantrano ao fa tonga dia ayafoana dia miteny ratsy ny fanahy masina mihitsy ao ny hafarany tandremo fa raha vao miteny ratsy ny fanahy masina dia tsisy famelan-kely koa sisy Jesosy raha tsy mino an Jesosy ianao mety mbola mety ihany mety mbola hiverina aminy ihany ianao indray andro any fa raha fanahy masina no ataonao tsinitsinina dia tsy mety izany Andriamanitra tsy nampanantenantsika hoe tsisy ady mihitsy ny andalovantsika tsy nampanantenantsika izy hoe tsisy tempête mihitsy andalo amin'ny fiainantsika tsy nampanantenantsika izy hoe tsisy sedra mihitsy andalo amin'ny fiainantsika amin'ny fiainan-tokantrantsika tsy nampanantena mihitsy izy hoe tsisy désert zany fa kosa aokitsika hanantena foana nampanantenantsika izy fa eo foana izy eo amin'ny fiainantsika foana Jesosy amen eo foana izy ninina miseho eo foana izy matokia anazy amen io calcul ataontsika io tsisy dikany io calcul be rehefa ty mankasy ty dia veo manontany tena fa lasa izy ilay calculako teo teo tsy hita ilay izy fa Jesosy ny ataovina tena hoe mikarakara ny fiainanao isan'andro isan'andro Jesosy ny ataovy ao am-ponao satria rehefa misy Jesosy ianao dia mitoetra ao atokantranonao ny fiadanana ny fitsaharana ny fanambinana izay tianao rehetrarehetra amen ka tsao aloha ny fanjakako sy ny fahamarinana ozy izy dia manaraka ho azy ny zavatra rehetra dikan'izany feno teniny ao anatinao feno fifandraisana relation intime amin'Andriamanitra ny fiainanao manokana fiaina-tokantranonao feno vavaka ao atokantranonao feno fifaliana vokatry fanahy feno fifaliana ao atokantranonao feno fitiavana ao atokantranonao fahamarinana nataovy ao atokantranonao fa tsy lainga aza fokisana lainga ny vady aman-janakao maleme fanahy ao atokantranonao ao malemy fanahy ao atokantrano manana maîtrise de soi na mandreraka bera dia manana maîtrise de soi fa tsy rehefa mandreraka tonga dia zanak'Andriamanitra ve tsika fanahy masina ve no mitarika atsika sa iza za io ny asiako koa sa mitenareo ny azo okay fa milamina be fa za manisy ny tenako io mampiteny ana ny fanahy masina eto dia manisy ny tenako koa io
sy ny tena fa pasteur miamy ohatra ny tena efa jojojojompina be mihitsy raha matory izany mianatra koa azonareo ilay tiako tenenina mianatra koa io fantatry pasteur miama tsara izy zany taty arso zany ao an-trano fa mianatra koa miaraka aminareo eto fa nay masina mampiteny anahy dia za koa zao mitsakotsako tsara zany amen Andriamanitra nataovy mikontrôle amin'ny fiainantsika dia izy mandamina ny zavatra rehetra Andriamanitra ny tompony teny farany eo amin'ny fiainanao amen amen rehefa ampitoetsika eo am-pontsika Jesosy dia tsisy loza na rivotra fofofo afaka andrava izay efa naoriny dia nitokantranotsika izany amen ampitoero ao an-tokantranonao Jesosy ataovy izy ny voalohany ao an-tokantranonao amen ataovy izy ny contrôler ny zavatra rehetra ao an-tokantranonao ao ka ninninona miseho dia tsisy afaka andravan'izany eo amen Andaontsika tena hoe anantona an'Andriamanitra, anantona an' Jesosy foana. Andaontsika tena hiantoraka amin'i Jesosy foana amin'izay miseho rehetra. Mety misy olona tena tsisy mampahory azy mihitsy fa ny tiako tenenina anao na dia tena efa feno miliara ao an-tokantranonao ao ataovy ohatry ny taimboraka izany fa aleo Jesosy. Jesosy nameno izany tokantrano izany. Amen. Zay ilay niteneniko teo efa nakalkula be takin'inona ary ny ataonao rehefa tsy eo Jesosy sy manana fahendren'Andriamanitra ianao. Tsisy calcul tanteraka izany eo, rava daholo ny zavatra rehetra. Fa avelao Jesosy no miazona ny tokantranonao mba tena hoe ho tafitatra amin'ny farany. Izay efa tahiny ianao dia ho voatahatra amin'ny farany ianao. Amen. Fa tsy ny tahiny ianao, eritreritra hoe nitahiny Jesosy nefa aveo kay ilay fitahiny ihany mitondra loza ao an-tokantranonao satria tsy nomenao voalohany Jesosy ao an-tokantranonao. Amen. Fa ny fitahiana voalohany indrindra aloha dia fitahim-panahy izay ilay hoe fenoy Jesosy ny ao an-tokantranonao. Asa velavela izany hoe ohatra izao hoe tsy haiko mino aho fa izay daholo sika atao amin'ity toeran'ity hoe rehefa hariva dia manana fotoana iarahana ny ankohonana. Iarahana ny vavaka, misy tena mahavita cellule tortery, vavaka, sujet de prière tsirairay avy, misy miaraka amin'ny vavaka. Dia aoka tsy hoe tsika reny, tsika ray indray no manadino an'izany. Fa ny zanakitsika no mampatsiahy, day vavaka, indrindray mamenatra. Reny efa eny ambova indrindra vao tonga avy ny sasany day vavaka. Efa saiko lasa natory. Ny zanaka ny tiako tena fa raha vadinao moa mitena dia alleluia, mbola mahatsiaro an' Jesosy izy. Fa raha ny zanakao ianao no tokony modely ao dia aoka tsy ianao ilay ohatra hoe sorisoreny nareo mivady dia tonga dia salao tsy mivavaka izany. Aza omena fitoerana reto ny devoly aza omena fitoerana hiarso ny devoly amen. Mamelo ny tenako mafy mihitsy Jesosy fa tsy maninona. Todia amin'Andriamanitra isika miverena aminy izay ny décision tokana izay ahatonga antsika hiainam-piadanana, hiainam-pitsaharana, hanana fanantenana foana amin'ity fiainana ity fa raha vao manalavitra isika dia tena hoe mikorotana ambony ambany io fiainantsika io. Aza manalavitra an' Jesosy, aza manadino an' Jesosy. Ie, ho faharaparanako izy ity. Teneniko voalohany tany hoe mankatony tenin'Andriamanitra. Tokantranony sekolintsika androany taperika 2 minitra fotsiny. Tokantrano sekolintsika androany. Teny manome ny tokantranontsika tenin'Andriamanitra izay asain'Andriamanitra iainantsika. Dia ho an'ny vehivavy sy ny lehilahy ilay ho teneniko. Dia hozy izy hoe ianareo vehivavy manekena ny vadinareo tahaka ny nanekena ny Tompo, fa ny lahy ny lohan'ny vavy dia tahaka ny Kristy koa ny lohan'ny fiangonana ary izy no mpamonjy ny tena, fa tahaka ny nanekena ny fiangonana ny Kristy no anekena ny vavy ny lahy koa amin'ny zavatra rehetra. Amen.
mila manaiky tsika ny vadintsika io amen tsika vehivavy mibetsaka eto a lehilahy afaka isaiko fa tsy isaiko a fa tsika vehivavy a mila manaiky tsika amen ozy izy tsika hoe impossible zany indraindray tena impossible indraindray fa rehefa tian' Jesosy tsika dia possible ny zavatra rehetra amen dia aza ataon'io devolo hoe impossible zany devolo mametraka ao anatsika vehivavy impossible zany dia zay fa miforte zay mampidibola kokoa atao trano ato zay oy fa elao zany fa Jesosy nefa ny tena ny Andriamanitra ny tena fa ny lahy ny lohan'ny vavy ny vehivavy mila manaiky fotsiny amen ho an'ny lehilahy indray a ny lehilahy mafimafy kely ho an'ny lehilahy tsy hitako ilay izy ao amin'ny Efesianina toko 5 eo ihany izy ohatra hoe ozy izy ny Jesosy hoe ianareo lehilahy tiava ny vadinareo dia tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana ka nahalorany tena ny hamonjy azy mahatonga ana amin'ny tena hoe sarotsarotra ny lehilahy satria ilay vehivavy mampime dia sarotra ohatrany hoe miankina ilay izy miankina amin'ny vehivavy ilay fitiavana fa nefa tsy izay ozy izy Jesosy hoe tiava ny vadinao ry lehilahy anaky 5 safiriny eto 5 enina 7 valo 9 10 1 ianareo lehilahy tiava ny vadinareo na dia mahasosotra azy izy satria nareo lehilahy Jesosy a nitia atsika na ianao lehilahy na izay vehivavy na dia nasosotra aritsika hatramin'izao tsika mahasosotra hatramin'izao Jesosy mbola eo kavan'Andriamanitra foana mifona ho antsika tsirairay hafa tsy hoe ho an'ny vehivavy rery fa mbola eo izy mbola miaro antsika eo izy misolo vava antsika eo izy mivavaka antsika eo izy mamindra fo amindreo mampiavana antsika amin'Andriamanitra ray foana Jesosy dia ianareo lehilahy tiava ny vadinareo foana na dia mahasosotra ary izy satria nareo ozy izy hoe nareo ny lohany ohatrany hoe solon-tenan'i Jesosy eto nareo lehilahy ao an-tokantranonareo nareo lehilahy ny solon-tena eto donc nareo lehilahy tokony manana relation intime tsara amin'Andriamanitra mba hahatonga tsy ho diso fanapahan-kevitra ao an-tokantranao izay vehivavy natao hanampy anareo fotsiny manome hevitra anareo areo ilay mahasosotra ny vehivavy satria vehivavy tsy lasa manome hevitra intsony fa efa miaimpôzy amin'izay izao zay ilay mila mahatonga ny lehilahy sosotra amintsika satria tsy afaka mandray an'ilay rôle mahalohan'ny fianakaviana izy fa itsika ny teo rôle ao an-tokantranontsika eo ndao tsika samy andray ny toerantsika tsirairay avy amen dia misaotra an' Jesosy ny tiako hatongavana amin'ilay teny teo dia hoe akatoavy ny tenin'Andriamanitra atao voalohany eo amin'ny fiaina-tokantranonao Jesosy a fenoy amin'izay tokony hamokisana azy ny fanahinao a fenoy vavaka izy fenoy teny izy a miraisa foana amin'ny Jesosy rehefa tsy miray amin'ny Jesosy tsika tsy mahefa nininina tsy mahay nininina zany tsika rehefa tsy miray amin'ny Jesosy amen dia andaontsika hitehaka mafy be a andresantsika amin'ny mpanompon'Andriamanitra manaraka Alleluia. Mankasitraka an'Andriamanitra tsika mbola nomeny tombontsoa-pahasoavana hoe mbola manatrika sekoly dia elako tsiny a dia nomelo eto koa fa no ny antony manokana dia tsy tonga amin'ny mpanompon'Andriamanitra fa andao hisaotra an'Andriamanitra foana andao hitsangana dia homano ny fo amam-panahinao mba tsy olombelona ny renao ary mivavaka koa mba tsy message nofo no hozaraina fa tena hoe izay avy amin'Andriamanitra dia ndao tsika hangataka amin'i Jesosy hoe aoka Jesosy tena hopaka tony teny izay androany amen asan-drato ny taninao a dia mangata amin'Andriamanitra Jesosy a misaotra betsaka anao ny amin'ny tombontsoa-pahasoavana mbola mianatra eo an-tongotra ao mankasitraka feno anao izay Jesosy satria mbola miteny aminay foana ianao isan'andro san'andro Jesosy a mivavaka izay
mangataka aminao ampio zay Jesosy afaka tsy miteny aminay ianao dia ianao no tena ilainay satria efa tafasakaka aminao zay dia tsy mahay manao na inona na inona ary misaotra satria mandraka kehitriny ianao dia mandefa ny teninao foana ny teninao izay manadio anay ny teninao izay mitarika anay ny teninao izay mitondra fiainana be dia be ho anay Jesosy mivavaka foaniny maha-olona Jesosy malala ary aoka ho fitaovana fotsiny ho fantsina fotsiny hiteniny sitraponao satria fantatro Jesosy fa mbola tsy tanteraka amin'ny sitraponao rehetra fa mbola mianatra eo an-tongotrao koa dia mangataka aminao zay Jesosy aoka Jesosy ny teny izay omenao ho tafalatsaka ao am-ponay ary tsy hiverina aminao foana izany raha tsy mahatanteraka izay ampanorahanao azy mangataka Jesosy aoka ny ranomasina nadio ny fisaintsainina sy ny fieritreretany tsirairay avy Jesosy malala tsy hisy andray atendrony ary tsy hisy hevitra mihoatra n'izay tokony heverina ninonina Jesosy mety hoe aizina navesatra manavesatra ny fony tsirairay avy dia mangataka aminao adiovy amin'ny ranomasina ary aoka ianao no anjaka fanahy masina aoka ianao no anampy anay aizanay mandray ny teny ary indrindra miaina ny teny misaotra betsaka Jesosy amen mahaza ho toerana tompoko Genesisy toko 2:5 ka hatramin'ny 7 dia misy vakiteny misimisy amin'ny anaran'i Jesosy Genesisy toko 2:5 ka hatramin'ny 7 Ary Jehovah Andriamanitra nanao sary tao Edena tany antsinanana ka napetrany tao lehilahy izay noforoniny. Ary nampaniriany Jehovah Andriamanitra teo amin'ny tany ny hazo rehetra izay mateiza sady tsara ho fihinana, ary ny hazo naina teo avoany sy ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Amen. Dia toy izantsika mivaky teny Genesisy toko 2 andiny 19 sy 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Jehovah Andriamanitra nandidy an-dralehilahy ka nanao hoe: ny hazo rehetra ao amin'ny sady dia azonao hinanana ihany, fa ny hazo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia aza hinanana, fa amin'ny andro izay hinananao azy dia ho faty tokoa ianao. Dia mbola toy izantsika mivaky teny Genesisy toko 7 andiny 9 ka hatramin'ny 17 dia andiny 12 ka hatramin'ny 14 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hitan-dra vehivavy fa tsara ho fihinana ny hazo sady mahafinaritra ny maso, ary hazo mahatsiritra pahendry, dia nantazany ny voany ka nihinanany, ary nomeny koa ny vadiny ka dia nihinana izy. Dia nahiratra ny mason'izy mivady ka fantany fa mitanjaka izy, ary nanjaitra ravinavy izy ka nataony sikina ho azy. Ary nandray an Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro, ary lehilahy sy ny vadiny niery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. Ary Jehovah Andriamanitra dia niantso an-dralehilahy ka nanao taminy hoe: aiza moa ianao? Dia hoy izy: nandray anao tao amin'ny saha aho, dia natahotra aho satria mitanjaka ka dia niery. Ary hoy izy: iza moa no nanambara taminao fa mitanjaka ianao? Efa nihinananao va ny hazo izay nandrakako anao tsy hinananao? Dia hoy ralehilahy: ny vehivavy izay nomenao ho namako, izy no nanome any voankazo ka dia nihinanao. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin-dra vehivavy: inona izao nataonao izao? Dia hoy vehivavy: ny menarana no namitaka ka dia nihinanao. Ary hoy Jehovah Andriamanitra tamin'ny menarana: satria nanao izany ianao, koa amin'ny biby fiompy rehetra sy ny biby rehetra, dia ianao no voaozina. Ny kibonao no andehananao, ary vovotany no hohaninao amin'ny andro rehetra iainanao. Dia ampifandrafesiko ianao sy ny vehivavy, ary ny taranakao sy ny taranany. Izy no hanorotoro ny lohanao, ary ianao kosa ny hanorotoro ny ombelahitongony. Ary hoy koa izy tamin-dra vehivavy: ahabe dia ahabe ny fahorianao aho, indrindra fa raha manananaka ianao, ary fahoriana no hiterahanao zanaka, ary ny vadinao no hianteherany fanirianao, ka izy no hanapaka anao. Ary hoy koa izy tamin'ny Adama: satria efa niainy ny feon'ny vadinao ianao, ka nihinananao ny hazo izay nandrakako anao hoe aza hinananao izany, dia voaozina ny tany noho izay nataonao. Fahoriana no hinananao ny vokany amin'ny andro rehetra
iainanao. Ary aniry tsilo sy hery ho anao izy, ary hohaninao ny anana famboly, ny fahatsembohan'ny tavanao no ahazonao hanina, mandra-piverinao any amin'ny tany. Fa ny tany nanalananao fa vovoka ianao ary hiverina ho amin'ny vovoka indray. 2 ka hatramin'ny 4 Ary hoy Jehovah Andriamanitra, indro ny olona efa tonga tahaka ny anankiray amintsika ka lalany tsara sy ny ratsy, ary ankehitriny andrao anindritra ny tanana izy ka hakany tokoa ny azinaina ary hohaniny ka ho velona mandrakizay izy. Ka dia nesoriny Jehovah Andriamanitra tamin'ny Sahedena izy hiasa ny tany izay nanalana azy, eny nohoahany ny olona ary nampitoery ny tany antsinanany Sahedena ny kerobima sy ny lelafiny sabatra mihebyheby hiambina ny lalana makany amin'ny hazonaina. Amen. Amen. Araka ny tenin'Andriamanitra dia hoe teny ampiandohan'Andriamanitra dia nametraka ny rahalehilahy tao amin'ny Sahedena izay namboarina. Ary nampaniriany tao amin'io saha io karazakazo rehetra fa teo afovoan'ny saha nasiany ny hazonaina. Ny fisian'io hazonaina io hazonaina io dia maneho ny fanatrehan'Andriamanitra izay tandidin'i Jesosy Kristy. Dia tao anatin'izay tamin'ny teny ampiandohana ihany, isak'izay mahatsiaro Andriamanitra dia midina, mitsangatsangana ao amin'ny saha, mitafa sy miresaka amin'ny olombelona. Satria hoy ny voasoratra ao amin'ny ohabolana 9:1-3. Eny, mahafaly ihany tany nataony honenana ary naharaviravo any zanak'olombelona. Dia vakiko kely amin'ny teny frantsay ilay izy fa mahafinaritra be ny filazany an'ilay izy hoe je jouais sur sa terre dans le monde habité et trouvais mes délices dans les êtres humains. Fantatrao ve hatrany ampiandohana dia delisa amin'Andriamanitra, tsika tena hoe sarobidy aminy tsika. Ary ny zavatra tsara indrindra no manin'Andriamanitra ho atsika. Tena hoe kanto, tena hoe tsisy kianina no nametrahany atsika. Fa tao afovoan'ilay nametrahany atsika dia misy an'izay hazonaina izay. Dia tsika zany tsy natao mihitsy aloha hoe hiaina ny fiainantsika amin'ny fombantsika sy amin'izay tiantsika. Fa tsika natao hametraka ny Jesosy ho ivo ny fiainantsika. Amen. Ninona fiainanao aoka Jesosy no ivo. Eo amin'ny tenanao aoka Jesosy no ivo. Eo amin'ny fiainantokantranonao aoka Jesosy no ivo. Eo amin'ny asa mandrakanao eo amin'izay sahanao rehetra aoka Jesosy no ivo. Amen. Nataon'Andriamanitra tao amin'ny Sahedena koa nefa ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy. Dia ady hevitra be ny tenin'ny olona indraindray hoe fa maninona no fantatr'Andriamanitra hoe hakafanay any olona ho latsaka amin'ny fakapanahy ny olona handika ny lalàn'Andriamanitra ka haka ny azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy io dia maninona no apetrak'Andriamanitra tao ilay izy. Moa ve Andriamanitra ratsy fanahy? Dia izao mivaliako anao. Izao Andriamanitra namorona antsika, tsy namorona saribakoly izy, tsy namorona robot izy, tsy namorona marionnette ho lalaovina izy, fa namorona olona manatsafidy izy. Nahary ny zavatra rehetra izy, nanao fikarohana kely hoe firy ny karazakazo hoe mety hoe hitantsika amin'izao vanim-potoana izao 73 300 ny karazany hoe hitan'ny zanak'olombelona, 2,000 amin'ireo fihinana. Dia raisintsika fotsiny hoe hazo ray ao anatin'ny 2,000 ny tenenin'Andriamanitra hoe azo hinanana, dia inona mbola hinanana an'ilay izy. Napetrak'Andriamanitra ny safidy satria araka ny teny teo hoe noforoina ho libretsika ao amin'ny safiditsika. Dia izao maninona kay ny tsy maintsy hoe lenin-drarana natao ny choix manko rehefa misy ny safidy dia izany midika hoe afaka manao ianao na tsy afaka manao ianao. Fa izao kosa nefa tsy namandrika Andriamanitra, tsy hoe napetrany tao ilay azo fahalalana ny tsara sy ny ratsy dia hoe avelao hinaneo fa tonga dia aneo fa nampahafantariny tsara. Andriamanitra mampahafantatra foana ny sitrapony. Ozy izy hoe
io azy izy nandidy izy io azy izy ny azo fahalalana ny tsaka sy ny ratsy ny azo rehetra ao amin'sa azonao hinanana ny azonaina zany na isak'izay mahatsiako aho ianao hinana azy mety be ak'izay ny tokony ho izy satria tokony hinana bebe kokoa amin'ny azonaina izy fa zao aleony fakahinana ny azo fahalalana ny tsaka sy ny ratsy nareo dia ho faty tokoa aleo ny zanak'olombelona nefa ny safidy ny ho faty toy izay isafidy ny fiainana manahoana ny safidinao isan'andro isa-minitra isa-tsekondra misy safidy foana nke mipetraka eo anoloantsika ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe eo anoloanareo ny fahafatesana sy ny fiainana fa misafidiana ny fiainana amen fa maninontsika ny tante foana isafidy ny fahafatesana dia avy eo isa omentsika tsiny Andriamanitra indraindray tsika miteny Andriamanitra raha misy ianao fa maninona misy ny ady maninona misy ny fahoriana fa maninona misy ny fahantrany fa zao petraka amintsika ny fahotany move ianao ny safidy ny fiainana move na tonga ny ady ny safidy ny zavatra napetraka Andriamanitra nipetraka teo amin'izay nandidian'Andriamanitra move ny aina tamin'ilay toetritsika raha ohatra fotsiny ange hoe miaina amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra ndaoka nga andefitra ny amin'ny tsikakiny tsisy ady vanina ange aho e andaoka nga tsy hitady ny tombontsoa any teny izany fa andao hitady ny tombontsoa any hafa tsisy ady tsisy conflit ho gérena zany ao satria toka ianao dia hoe aleo andefitra fa tsy maninona e fa problème natoetra mampatonga ny problème misy rehetra dia tena hoe tsara io Jesosy io tena tsara loatra izy satria izao rehefa tsy nankatoa azy ny olombelona mety hoe déçu izy ohatrantsika hoe indraindray miteny zavatra amin'ny zanakitsika nefa misy fotoana izay tiany atao ihany ny ataony fa izao Andriamanitra tena hoe tsara satria izao tsy nanozina ny Adama izy na nanozina ny Eva fianarana ho antsika Andriamanitra rehefa nitranga ny menarana ny nozoniny voaozina ny menarana ozy izy dia voasazy Eva tsy hoe nozoniny Eva fa voasazy Eva hoe marary ary miankina amin'ny vady dia ny tany nozoniny tsy hamoaka zava-tsoa any Adama ntsony noho ny tsy fankatoavana azonao ve tsika manahoana rehefa ao atokantrano ao rehefa tsy atao ilay tiantsika iny rehefa tsy atao ilay zavatra nitenenitsika eritreretintsika ho marina iny eny fa na dia sitrapon'Andriamanitra manahoana ny vavanao move tsika indraindray nge tsika ohatra amin'ny manozina e tandremy tena hoe ambe ny vavanao fa Andriamanitra nanozina ny menarana nanozina ny tany fa tsy nanozina ny Adama sy Eva izy ary izao rehefa ndroany i Adama sy Eva avy eo fa izao mieritreritra tsika hoe tena sazy enjana be zany fa izao na le fandroana ka mbola fitiavan'Andriamanitra ihany Andriamanitra zany rehefa manasazy dia tsisy hoe apiariko any aloha fahatezekako satria masosotra loatra satria tsy pakatoa avelao fa ihany tsy dia izay loatra fa Andriamanitra rehefa manasazy dia misy fitiavana miafina foana ao anatin'ilay izy aoka tsika tsy ho mpanometsiny an'Andriamanitra rehefa ohatra hoe kapohany na rehefa ohatra hoe hitsiny na rehefa hoe tsy homeny atsika zay zavatra hoe iritsika fa misy mahasoa ao zavatra rehetra ozy izy ny tenin'Andriamanitra dia mahatsara sy mahasoa avokoa raha raisina amin'ny fisaorana andao hisaotra an'Andriamanitra fotsiny na mety amiko na tsy mety amiko ilay izy amen maninona ny voaroaka tao edeny i Adama sy Eva satria ozy izy Andriamanitra hoe raha ohatra ka anendry ny azonay tsy hoe anendry fa hihinana ny azonaina izy dia ho velona mandrakizay na dia be dia ary na dia voaroaka ary dia mitady sahady Andriamanitra hirécupérena ny zanak'olombelona hoe tsy tiako izy
ho velona mandrakizay ao anatin'io fahoriana io ao anatin'io sazy io fa aleo aloha izy hohoany eto mba tsy hananakizay amin'ilay azonay nampatonga azy ho velona mandrakizay. Amen. Hainao Andriamanitra mihevitra amin'ny mahasoa sy mahatsara anao. Ozy izy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Isaia 4:7-7 amin'ny anaran'i Jesosy manao hoe mihaino ary taranaki Jakoba sy izay sisa rehetra amin'ny taranaki Israely izay ny babena hatrany Ekipy sy nentina hatrany am-boaka na dia mandra-pahantotrareo azy dia tsy miova ary mandra-pahafotsy volonareo dia izao ihany no isahirana mitondra anareo, izao no nanao ka izao ihany no hitrotro, eny izao no hitondra sy hanafaka. Amen. Amen. Jereo nge izany fahatsaran'Andriamanitra farafahatakakany i Adama sy Eva nanjaitra ravina viavy anakonany enatra. Andriamanitra nefa nanolo ny ravina viavy tamin'ny hodi-biby. Amen. Efa nisy kahalatsaka sahady tamin'izany, efa nisy famelan-keloka sahady. Hitanao, vao vita ilay akta dia tonga dia nisy famelan-keloka vita. Vonona. Tena jereo nge fitiavan'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitahiry fahatezerana mandrakizay amintsika izany. Fa mbola omeny foantsika fotoana ahafahana miverina. Fa ny safidiny eo amintsika. Hiverina marina ve ianao? Sa mbola hanao ny didohanao foana? Didohako koa. Dia izao anakinan'Andriamanitra mission tsika. Ary ao anatin'izay manomboka ao atokantrano ilay mission. Anaporifontsika hoe tiatsika Andriamanitra dia izao. Ozy izy hoe mila mitandrina ny ondriny tsika. Tsy amin'ny fombantsika nefany fa amin'ny fombany. Andao nge raisitsika ao amin'ny Jaona 1:15-20 amin'ny anaran'i Jesosy. Simona Petera amin'io vao avy nanda azy intelo dia jerevo Andriamanitra sy ny fahatsarany. Fa mibebaka kosa ny aloha Simona Petera ary na Jodasy na madika azy raha tonga saina ny bebaka nahazo famelan-keloka. Fa izao hiverina amin'Andriamanitra, mipetraka foana hiverina amin'Andriamanitra fetsika. Jaona 2:15-7 amin'ny soramandry moa rehefa mamaky amin'ny teny frantsay ianao dia hoe mission napetraka Andriamanitra ho amin'ny Petera. Dia izao ary rehefa nisakafo izy dia hoy Jesosy tamin'ny Simona Petera, Simona zanaky Jaona, moa ny fitiavanao ahy mihoatra no ny fitiavany reto? Hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, fahano ary ny ondrikeliko. Hoy indray izy tamin'ny fandroany, Simona zanaky Jaona, moa tia ava ianao? Dia hoy izy taminy, eny tompoko, ianao mahalala fa tianao aho. Dia hoy izy taminy, andraso ary ny ondriko. Hoy izy fanotelony, Simona zanaky Jaona, moa tia ava ianao? Dia nalahelo Petera satria izy nanao intelo taminy hoe moa tia ava ianao. Ka hoy izy taminy, tompoko, ianao mahalala ny zavatra rehetra, fantatrao fa tianao aho. Hoy Jesosy taminy, fahano ary ny ondriko. Lazaiko aminao marina dia marina tokoa, raha mbola tanora ianao dia nisikina ka nandeha tamin'izay tianao, fa rehefa antitra kosa ianao dia haninjitra ny tananao ary olo-kafa no hanikina anao ka hitondranao amin'izay tsy tianao. Ary izany no lazainy hanambaka ny fomba ny fahafatesana izay ankalazana an'Andriamanitra. Ary rehefa voalazana izany dia hoy izy taminy, manarà. Amen. Dia taty ariny Petera nanoratra an'ity Petera voalohany 5:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy. Andraso ny ondrin'Andriamanitra izay eo aminareo. Tandrina azy tsy atery fa amin'ny sitrapo araka an'Andriamanitra. Tsy amin'ny fitiavana rena maloto fa amin'ny zotom-panahy. Tsy ho mpanjakazaka amin'ny anjara fendrasana fa ho fianaran'ny ondry. Ary rehefa miseho ny lohan'ny mpiandry dia ahazo ny satro-boninahitra tsy mety ho simby ianareo. Amen. Amen. Ny ankohonantsika
ny ankonantsika ny ondry asain'i Jesosy tandremantsika voalohany. Amen. Kanefany tsy amin'ny fombantsika no hitandremantsika an'ireo ondry ireo, fa amin'ny fomban'Andriamanitra. Amin'ny fomban'Andriamanitra. Jereo nge tamin'ny voalohany ny Andriamanitra namindra fo tamin'ny Adama sy Eva nakatoa azy ary izy. Teto Andriamanitra tonga dia namindra fo tamin'ny Petera rehefa nibebaka izy ary tonga dia nanankina mission aminy. Azonao ve? Indraindray tsika misy olona diso amintsika dia izao sarotra be amintsika no ametraka confiance amin'iny olona indray rehefa mifona amintsika izy. Mety avelako fotsiny fa kosa ny atoky an'iny intsony aloha dia okizay. Fa nefa ny Andriamanitra tsy izany. Niverina taminy naneny ny Petera, niverina taminy navelany ary nanankiana mission. Fa fatany koa fa izy ny asa confirmeny tsara aloha le izy mety hoe confirme fantatry Jesosy angeny ao am-pony Petera fa Petera ny tiany ho resy lahatra marina ndreny valiteny hoe oui ty ianao Jesosy eny ty ianao eny ty ianao dia izay fitiavana izay tsy eto ambava-tsony ohatran'le hoe je t'aime nefa ny ataoko ihany no ataoko zay rehefa mety amiko ny ataonao dia tiako ianao fa rehefa tsy mety amiko dia izay. Fa izay le anton'le soratra ato hoe tsy le ohatran'ny Petera mafana fo taloha tsony no hitondrany an'ilay fitiavany an' Jesosy, fa misy zavatra mila maty ao anatiny mba hampatonga azy ho tanteraka ao amin'ilay fitiavana an' Jesosy. Misy fotoana nge na ao atokantrano aka nge rehefa mananatra ianao rehefa tsy mety manaraka ny zanakao indraindray ianao ohatrany tsy te hananatra tsony, indraindray nge ianao te hiteniteny foana be, indraindray nge ianao ohatrany te hoe tsy omeko goûté zao misy zavatra be dia be besoin fondamental tsy tiantsika omena ohatrany hoe tiantsika atao chantage le olona satria tsy manaraka ny sitrapontsika. Fa nefa tsy izay ny amin'ny Jesosy. Ny amin'ny Jesosy dia izao, ozy izy. Ozy izy ao amin'ny Kolosiana 3:12 ka hatramin'ny 17 amin'ny anaran'i Jesosy. Koa mitafiy famindrapo sy fiantrana, fahamoram-panahy, fanetretena, fahalemem-panahy, fandeferana araka ny olom-boafidin'Andriamanitra sady masina ny malala, mifandeferaka amin'ny famelahy heloka ianareo raha misy manana lahelo amin'ny sasany, tahaka ny namelan'ny tompo ny heloka ireo no aoka mba hamelanareo heloka kosa. Ary aoka ao ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana fa feno fahatanterahana izany. Ary aoka napaka ao am-ponareo ny fiadanan'i Kristy fa ho amin'izany ny antsonanareo ho tena iray. Ary aoka ho feno fisaorany ianareo. Aoka ny tenin'i Kristy toetra betsaka ao aminareo, io ilay azonaina mamelombelona antsika amin'ny fahendrena rehetra, dia mifampianaraka amin'ny fananara amin'ny salamo sy ny fihirana ary ny tononkira-panahy, miraha amin'ny fahasoavana ao am-ponareo ho an'Andriamanitra. Ary na inona ataonareo na amin'ny teny na amin'ny asa dia ataovy amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehetra izany ka misaora an'Andriamanitra iray amin'ny alalany. Amen. Mitafy toetra tsika, mila mitafy toetra tsika mba hahavitatsika ny mission ampanaovin'Andriamanitra tsika. Ao anatin'izany nefa dia misy toetra tsy maintsy finoana, misy fahafatesana tsy maintsy iainantsika mba hanomezantsika voninahitra an'Andriamanitra. Amen. Testa isan'andro zao mahazo andray aman-dreny. Ho andray aman-dreny angambany hoe ny akamarony mba tsy hitenenako hoe ny rehetra hoe mety hoe izay problème rehetra miseho amin'ny fiainana mety hoe zakany ihany. Fa ny problème tena hoe mahafindritrany amin'ny ray aman-dreny dia hoe ny olana eo amin'ny zanany. Rehefa hoe ny zanaka manao ny ataony dia tena hoe tsy zakany ray aman-dreny mihitsy indrindra ho an'ireny marary. Dia nefa n'izao Andriamanitra mampianatra antsika tadidio tsara aloha voalohany indrindrany
satria reo zazy reo aloha voalohany indrindrany dia aza considérena mihitsy hoe anao fa an Jesosy reo nampindraminy anao. Raha misy zany ny fomba hitondranao azy dia anontany olo Jesosy hoe ahoana no hitondrako an'ity, fa raha itsika tena tsy mety. Misy limite zay hoe afaka teneninao ny ankizy, afaka bedesinao ny ankizy, afaka kapohanao ny ankizy, fa tonga amin'ny fotoana anankiray tsy azonao atao n'inona intsony izy satria efa manana ny lohany. Dia izao inona no nataon'Andriamanitra? Tsara ho foana nesorony tao ve le hazo voarary? Non, nampahafantariny ny sitrapony. Nididiny amin'ny sitrapony izy dia navelany izy ireo anao izay safidiny. Fa kosa efa manana ny hevitra izy amin'izeny ny zanak'olombelona. Amen. Ary izao nge, raha ohatra hoe tsy nanana accès tao amin'ilay Edena ny Adama sy Eva, dia izao ohatra ny tenin'ny pasteur Omaly hoe vehivavy bevoka ozy izy rehefa ao anatin'ilay zaza dia ao amin'ny pasipaoriny no hidirany any amin'ny tany hafa. Azonareo? Dia rehefa mitoetra ao amin'ny Jesosy tsika dia manana accès ao amin'Andriamanitra noho ny amin'ny Jesosy, amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Dia izay no mampatonga an'Andriamanitra miteny foana hoe tomoera amiko. Rehefa eo amin'ny Jesosy angentsika dia tonga dia manana accès amin'Andriamanitra. Mpanjaka ny no efa manoloana anao dia inona no mampahory anao? Eritrereto Estera hoe ny vadiny mpanjaka. Dia izy nefany na izy vadiny ka tsy manana accès ao ka tsy voatendry amin'ny lohatehana. Fa rehefa nitokana tao amin'Andriamanitra izy dia nisososo teo amin'ny mpanjaka dia nahita fity satria niombona tamin'Andriamanitra izy izay vao nanantona ny vadiny. Ary ilay mpanjaka na dia olombelona ka dia niteny taminy hoe angatao izay tianao rehetra fa omeko anao na ny atsasaky ny fanjakako ahy. Maika lavitra fa Andriamanitra. Raha miombona tsara amin'Andriamanitra ianao, raha manaiky sy mankatoy izay rehetra andidian'Andriamanitra ianao, anantona ny mpanjaka ianao na tsy miteny ary ianao fatany ao am-pony ary tanterahany izany. Amen. Amen. Azoko tsara mihitsy ilay ampianarin'ny mpanompon'Andriamanitra antsika nanomboka tamin'ny zoma hoe toe-panahy aloha, izay vao zava-panahy, izay vao materiel. Tsika nefa mahafatifaty atsika le zavatry ny nofo, le sosy. Nefa Jesosy ny tokony voalohany. Mahakasika ny fitaizana dia izao. Ohatrany hoe mitaiza tanora koa izay dia mahazo tsara n'ilay toerana. Ohatrany hoe mienjan-droa foana ny tady, fa izao inona ny tenenin'Andriamanitra amintsika? Inona ny tenenin'Andriamanitra amintsika? Raisitsika ao amin'ny Deutéronomie 5:9 ka hatramin'ny 7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary aoka ho amponao izao, teny andidiko anao an'io izao, dia ampianaro tsara ny zanakao izany, ary resao na mipetraka ao an-tranonao ianao, na mandeha any an-dalana, na mandry, na mifo, ary fehezo ho famantarana eo amin'ny tananao ireny, ary aoka ho fampatsiarovana eo ambonin'ny andronao, ary sorato eo amin'ny tolam-baravarany tranonao sy eo amin'ny vavahadinao. Amen. Ny adiditsika raha mbola ao atokantrano ny zanakitsika, raha mbola adiditsika izy dia izao mamahana azy amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Fa izao anefany tsy hoe hitorianao teny fotsiny izy, tsy hoe hampahafantarinao azy fotsiny ny sitrapon'Andriamanitra, fa indrindrandrindra aoka ho hitany iainanao ilay sitrapon'Andriamanitra. Aoka tsika ho modely tahaka ny Kristy modely.
Andriamanitra mamela fianarana ho antsika foana, maneho modely ho antsika foana dia andao anaraka an'Andriamanitra. Amen. Ny olona nge teneniko foana hoe leo be amin'izany toriteny izany izy. Be loatra ny zavatra heniny. Efa magatra ny fon'ny olona satria ampanantenana pôkaty zavatra be dia be nefa tsy hitakoriny. Fa ny zavatra tadavin'olona hoe zavatra hita amin'ny masony afaka tsapahi-tanana. Dia izao asehoy ilay izy. Asehoy amin'ny fitondran-tena. Asehoy eo amin'ny asa ianao honnête tsara. Asehoy amin'ny fifandraisanao hoe olona loyal nge ianao. Asehoy izany. Dia izao tonga fianarana ho azy ho an'ny zanakao. Hoy sisy ny tenin'Andriamanitra mahakasika ny tanora. Hoy sisy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny mpitoriteny faha 1:17 ka hatramin'ny 20. Mifaliry zatovy dia mbola tanora ianao, ary aoka mifonao ampifalifaly anao amin'ny andro fahatanoranao, ka mandehana amin'izay sitrako ny fonao izay jeren'ny masonao, nefa aoka ho fantatrao fa ho entin'Andriamanitra ho tsaraina ianao amin'izany rehetra izany. Koa esory ao am-ponao ny alahelo ary avy tsy hikasika ny nofinao ny ratsy, fa ny fahatanorana sy ny fahatanjahana dia samy zava-poana. Amen. Mahazo manao izay tiany ataony ny rehetra, fa izao aoka ho ao an-tsainy tsirairay avy, fa ho adinina ianao ao aoriana kely teo. Nomena fahatanorana ny lanianao tamin'inona izany. Nomena tsy fantatra hoe inona ny zavatra omen'Andriamanitra anao, fa na fanananao, na ny vatanao, na ny sainao, na ny fahaizanao, ninona mety hoe omen'Andriamanitra anao, lanianao tamin'inona izany. Fa tadidio tsara, ny talenta rehetra izay nomen'Andriamanitra antsika, dia tsy maintsy anaovantsika compte rendu. Nomen'Andriamanitra ankonana ianao, nentinao aiza ilay ankonana. Inona ny nanjakanao inona ny nampanjakanao tao amin'io tokantrano io. Tokantrano tokony hoe toera fiadanana, tsy haiko hoe ahoana ny malaza anazy hoe tokony hoe le sarin'le Edena no ao an-tokantrano ao, tokony hoe havre de paix, izay ny malaza azy. Ny ianao rehefa mivoaka ao amin'ny tokantrano io, na ianao na ny vadinao na ny zanakao, dia izao miatrika zavatra be dia be. Tena hoe eo amin'izao tontolo izao. Ary Jesosy efa miteny fa eo amin'izao tontolo izao no ahitana ireo fahoriana. Ny ankizy ohatra ny ampianarana any, miatrika izy any. Sao dia mieritreritra ianao fa milalao dia mianatra fotsiny izy any. Fa misy pression be any. Misy harcèlement any. Misy fitaomana anao hiala amin'ny sitrapon'Andriamanitra any. Miady angeka ny zazy reny. Ary indraindray izy mety hoe resy, fantany hoe inona no ampianarina ato trano, inona no ampianarina ny ampiangonana, fa inona ny miandry azy any ivelany, tena misy ady ao anatiny. Raha ohatra koa nefa izy tsy hanao fanao izao tontolo izao, dia hoy izy ry zalazay hoe io fa mitsatsaka. Dia matetika izy mbola mahakizy azy, dia mirona any amin'ilay fitarihan'ny olona. Fa izao aza kivy ianao. Ampahafantaro azy foana ny sitrapon'Andriamanitra ninona eo amin'ny fahalemem-panahy. Mety izy eo ny vavanao tsy hanozina azy. Mety izy eo ny vavanao tsy hiteniteny foana. Mety izy eo ny vavanao tsy handratra azy. Fa hatsangany tahaka ny fananganan'Andriamanitra ny olona izy. Mivavao azy, tena hoe ho eto ambavaka. Ny vadinao any am-piasana any misy pression koa nge any. Na ianao ka miatrika ny asa misy pression, misy stress, dia aoka io tokantrano io ho antsirairay avy rehefa mody ny hariva dia tena hoe tonga ato amin'ny refuge ako. Tonga ato amin'ny vohitry ny fiadanana. Aoka tena hoe fifankahaizana, aoka tena hoe ilay lohan'ny tokantrano, ilay Kristy ivon'ny tokantrano no anjakao, fa tsy nofo ny manjakao.
tsy haitsika ne zany moka nge mitohy an'izany fa ny miaina an'izany ianao koa rehefa ny asanao any miditry ny trano mbola tonga koa ny problème avy any fa tonga ianao rehefa tsy ampy fiombonana ianao dia nofinao no miteny dia maratra ny olona dia jereo ange be dia be ny tanora mirona amin'ny fifohana ngony mirona amin'ny fisotroana mirona any satria any ivelany izy tratry ny pression ao an-trano izy tratry ny pression aiza ka ny tany iainany aiza le Jesosy tohinao aminy petraka amintsika ny fanontaniana zavatra farany hoe aokontsika tsy hametaka etikety amin'iza na amin'iza mety hoe nisy olona nanao atosoana be tamin'ny lasa fa zao aza hoe ino no etiketenao azy na efa niova izy tsy fantatrao izay fibebahany efa nataony tsy fantatrao izay fiovany fa tsy hoe nangalatra hanina dia mpangalatra izy nangalatra izy fa tsy hoe mpangalatra manko asa mihitsy le izy fa ka nangalatra izy zavatra efa nataony dia tsy voatery hoe izay foana izy ny anjarantsika mety hoe nangalatra hanina hitanao izay dia izao vavao azy misy fahalemena hitanao ataony sasany dia izao aza tsaraina amin'izany izy fa mivavao azy na Maria Magdalena tratra teo ampanaovana ny asa ratsiny no entin'ny fariseo sy ny sadoseo ny mpanora-dalàna mihitsy nitondra azy teo amin'i Jesosy fa izao na mpanora-dalàna ireo mbola tsy tanteraka dia izao hoy Jesosy izay tsy nanota taminareo no aoka hitora-bato aminy tsika rehetra tsisy mendrika hitora-bato na amin'iza na amin'iza fa tsika rehetra samy mangataka famindrapo amin'Andriamanitra fa fataro tsara nefany fa Jesosy ilay mendrika ny hitora-bato tsy nitora-bato sady tsy nikondane dia noho izay fony Jesosy izay fahamarina ny tananao izy no nadiovanao azy noho izay fahatsarany Jesosy fahatanterahany Jesosy izay no nampatonga ny Maria ho afaka ary tsy niverina nitsangatsangantsony tsika senao mbola tsy tanteraka miezaka mbola ao an-dalantsika fa mbola tsy tanteraka dia andao hifampitondra izay mavesatra le mifampitondra izay mavesatra nge tsy hoe rehefa azo pahoriana ihany fa indrindrandrindra le fahalemeny sasany raha hitanao ny namanao mety hoe nanao zavatra aza atao tantara endrehetrendre aza laina baraka re izy fa andao hoentina mbavaka izy amen hitanao amin'ny salamy 5:10 ao dia osisy ny teniny hoe iza osisy no hitoetra ao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra indraindray tsika mieritreritra hoe za nge efa mamonjy sekoly za nge mamaky baiboly za nge efa tsy zao efa tena eo amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra mihitsy angambany kanefa n'izao raha mbola manaratsy ny namanao sy manala baraka ny namanao ianao mbola tsy mendrika ny toetra ao amin'ny tendrombohitr'Andriamanitra amen andao tsika angataka n'le fony Jesosy le foantra andao tsika hanana fiainona ny hafa na ao atokantrano efa mikika be le zaza ndraindray hoe mba enoa fa hoe tsy le zavatra tadiaviko mihitsy nataony dia tsy mety miaintsika dia manitatra izy ny farany fa andao angatahana amin'Andriamanitra ny tena tsy mora izany rehetra izany fa izao rehefa miaraka amin'i Jesosy haitsika ny zavatra rehetra amen ndao hitsangana dia hivavaka dia hanantona ty mpanompon'Andriamanitra Jesosy ianao nanome mission aminay hoe andraso ny ondron'Andriamanitra eo aminareo tsy hainay atao izany Jesosy amin'ny mahanofo anay fa amin'ny alalan'ny fanampiny fanainao masina ary miaraka aminao kosa dia hainao mangataka izay Jesosy mba tena hoe hiombona aminao satria tsy mahay manao na inona mahakasika ny sitraponao izay raha tsy tafiombona aminao sy tafaray aminao ampianaro izay Jesosy ampianaro izay hiditra ao amin'ilay sekoly ny fahalemem-panahy sekoly ny fanetretena
ampianaro izay hianatra eo a-tongotrao ary mifankatoavana ny teninao no mitondra n'ilay fitsaharanao ny fiainanay fa mampatonga anay mbola stressé mampatonga anay mbola rekaka mampatonga anay mbola sarotra aminay miaina dia satria izay tsy mety miantoraka tanteraka eo aminao. Jesosy tena ampio izay. Vavaka Jesosy ho anay tsirairay avy manaraka an'izao fotoana izao na ny eto an-tsekoly na any amin'ny roy mba tena hoe hiantoraka aminao izy ireo. Mba tena hoe hiaina ny teninao izy ireo. Saotra betsaka Jesosy eo. Amen. Tehaka tsika andraisantsika ny mpanompon'Andriamanitra. Merci, pasteur. Antanteraka ny fanatitsika, mahazo toerana vetivety. Ao anatin'ity sehatra ny fampanjakana ny sitrapon'Andriamanitra ity dia samy manana andraikitra, andraiki-pitandremana avokoa tsirairay avy. Tsy hoe mpitandrina ihany no mitandrina, fa samy mpitandrina daholo tsika rehetra. Ary mety hoe voaresaka ny ray aman-dreny, ny ankonana, fa na ny ray aman-dreny, na ny zanaka, na ny manambady, na ny tsy manambady, dia mino fa nandray lesona sy anatra no ny amin'ny tenin'Andriamanitra sy ny fahamarinana ny amin'izay tokony ho tandremany tsirairay avy izay. Ka aza matahotra ianao raha ry mbola tsy mpanambady, mbola tsy manambady vitsivitsy, fa ombanao Jesosy. Fiomanana sy anomananao ny fonao amin'izay sehatra sy amin'izay lalana izoranao. Raha maheno antsy moa ianao hoe ianao dia tsy manambady mihitsy fa atokanao an'i Jesosy dia hafa indray izay. Fa na izany ary mbola mpitandrina foana ianao dia hitandrina ny fiainanao mba hatanteraka tokoa ny programan'Andriamanitra eo amintsika tsirairay avy amin'ny anaran'i Jesosy. Ataontsika hitsangana dia raiso ny tsodrano izay tononona amin'ny anaran'i Jesosy. Ary Andriamanitra ny fiadanana ny amasina anareo samy ho tanteraka ka aoka arovana avokoa ny fanahinareo sy ny ainareo ary ny tenanareo ho tanteraka ka tsy hanatsiny amin'ny fiavian'i Jesosy Kristy Tompo. Ho aminareo rehetra ny fahasoavan'i Jesosy Kristy Tompo sy ny fitiavan'Andriamanitra ary ny firaisana amin'ny fanahy masina. Amen. Zarao ny fahasoavana, fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao fa ny fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao anareo. Manana fitorinan'ny filazantsara tsika ny amin'ny zoma sy sabotsy izao raha afaka ianao dia tsara, raha tsy afaka ianao dia tsara ihany koa, fa ataovy izay ao am-ponao ho fanampiana soma amin'ny famonjem-panahy amin'iny faritra itsorono mandidy iny. Ny zomantsika any amin'ny tranopokon'olona, sabotsy koa tsika any amin'ny tranopokon'olona. Ny zoma amin'ny 4, ny sabotsy amin'ny 7. Amin'ny 7. Tain'i Jesosy daholo tompoko.